Eo amin'ny sehatra sosialy kosa dia mandray an-tanana ireo fianakaviana very tafo nandritry ny loza nihatra roa taona lasa izay ny fikambanana tsy miankina toby ombonan'ny famokarana izay miara-miasa amin'ny révérend Andrianalijohn Ndriamanampy fantatra amin'ny anarana hoe satrobory. Tsy mahavita tena nefa ny fikambanana fa dia miara-miasa amin'ireo ratsa mangaika samihafa. Rotsirakotondray ny nanangona novo misara Mambra Samuel. Tamin'ny volana Aogositra 2024 no may ireo trano hazo izay nipetrahan'ireo fianakaviana sahirana. Efa mizotra ny fanampiana ireo fianakaviana sahirana ireo izay miisa 420 ny totaliny ka 730 amin'izao fotoana izao ny karakaraina ahazo trano. Anisan'ireo tompon'antoka amin'ny fandraisana ireo tsy manan-kialofana moa ny révérend Andrianalijohn Ndriamanampy izay sady mpikambana ao amin'ny CT. Raha tsika nahita fa misy fahamaizana teto amin'ity toby ity izay tatany ny ONG tif tamin'ny 18 Aogositra niezaka nanao fanampiana ireo malala-tanana satria fianakaviana 730 no tsy nanan-kirofana. Izahay moa dia manaraka ny lalàna ka ny hanovana ny tanàna no heverinay lahara-pahamehana mba hipetrahan'ireo olona 730 fianakaviana ireo amina trano briky ara-dalàna. 84 ny isan'ny fianakaviana nefa izahay tsy hihanina amin'ny fikarakarana ny mai-trano fa heverinay fa adidinay ny mampiaraka ny fanamboarana ny trano satria ny ambindreo 730 dia mbola trano hazo. Tsy maintsy misy ny nambaran'ny révérend Andrianalijohn Ndriamanampy ny fiara-miasa amin'ny tompon'andraikitra maro isan-karazany indrindra fa ny commune ahafahana mahazo ny alalana amin'ny fanarenana trano ho an'ireo tsy manan-kialofana. Isorohana ny mety holoza amin'ny fananana trano hazo dia tsy maintsy atao trano vita amin'ny biriky araka izany ireo trano ireo tsy manan-kialofana ireo.